Irahabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy dia hampanitretena indray raha afaka no hanolorako ny sakafom-panahy amin'ity dimanche 14 janvier 2024 ity. Mifarana androany indray ny deuxième semaine amin'ity taona vaovao 2024 ity dia tena hoe mino tsika fa miasa ny Andriamanitsika, mino hanomboka tena hoe hanao zava-baovao amintsika izy. Androany dia hitondra toriteny fohy momba ny Fahitam-pitia alohan'ny hitondrana an'izay teny izay dia andaontsika hiarivavaka. Andriamanitra misaotranao izay satria mbola nomenao tombonandro Andriamanitra, tombonandro ilazanay ny fahatsaranao, isaoranay anao noho ny soarehetra izay nataonao taminay Tompo. Misaotranao na tamin'izay tsy azonay ary, misaotranao izay tamin'izay rehetra mety heverinay fa olana ary kanefa kay opportunité anehoanao ny voninahitra ao. Misaotra Tompo malalo, ianao mpanjaka anay ianao ny tomponay ary tsy manana fa-tsy ianao izay mifona aminao izay amin'izay rehetra tsy fahamendrehana. Ary raha hitondra n'ity sakafom-panahy ity izay Jesosy dia tenireo indray mivavaka ataovy tahaka ny lelany nefa mahay. Fanainao masina Jesosy nampianatra eto za dia fitaovana ihany, za ilay tsy mahay manao na inona fa manaiky kosa no ampiasainao. Dia mitenena ary Tompo fa vonika ianao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen, amen. Androany ao amin'izay hoe ray volan'ny Fahitam-pitia izay dia ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny mpitsara toko fahenina ka ny 5:70 no hitondrantsika ny sakafo ny fanahintsika androany. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy ary. Dia hoy izy taminy, masina ianao raha mahita fitia eto imasonao ary dia anehoy famantarana fa ianao no miteny amiko, ianao no miteny amiko. Ty teny ity raha avana dia tenenin'ny Gideona tamin'Andriamanitra rehefa nisy zavatra maro mifamao teo amin'ny fireneny. Taona jerevantsika eny amin'ny 9 ny soramandry ery ambony moa dia milaza hoe ny fampahorian'ny Midiana ny Israely sy ny antsoin'Andriamanitra ny Gideona ho mpamonjy azy. Nisy fampahoriana nataon'ny Midiana tamin'ny Israely dia i Gideona raha avana no nantsoin'Andriamanitra hanafaka ny Israely amin'izay fampahoriana izay. Eo amin'ny 1 dia mivaky toy izao ny teny: ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah ny zanak'Israely ka dia natolotra Jehovah eo an-tanan'ny Midiana 7 taona izy. Inona no nahatonga an'ilay fampahoriana? Kay nanao ratsy teo imason'i Jehovah ny zanak'Israely raha avana ka dia natolotra Jehovah eo an-tanan'ny Midiana 7 taona izy. Tahaka ny hoe ny fahaizana, nanarina, nampahafantarina fa tsy mety ny nataon'ny zanak'Israely satria nanao ratsy marina tokoa. Tao anatin'izay dia ory mihitsy ny zanak'Israely satria ny vozay nafafy dia tena hoe nataon'ny Midiana fahirano mihitsy izy. Nataon'ny Midiana fahirano mihitsy ny zanak'Israely. Tsy nanana inona tsony na mandeha misy zavatra atao ary dia miafina satria ny Midianita dia tena hoe maro dia maro izy, tahaka ny valala ozy izy ny amarony ary tsy tahisy izy sy ny ramevana. Maro niditra tamin'ny tany izy andrava azy, nandravarava ny Israely mihitsy izy zany, nandravarava nandrindrindra ny Israely noho ny Midiana rahavana. Zay ny voalaza eo amin'ny 9
ka nitaraina tamin'i Jehovah izy. Rehefa azo pahoriana izy nanaovan'ny midianita azy na antitra indrindra dia nitodika tany amin'i Jehovah, na nitodika tany amin'i Jehovah, na tsiaro an'i Jehovah ihany na dia hoe nanao ratsy ary na tsiaro an'i Jehovah. Ary raha nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely no midiana dia naniraka mpaminany anankiray ho any amin'ny zanak'Israely ny Jehovah Andriamanitra, izay nilaza taminy hoe izao nilazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely, izao no nitondra anareo niakatra avy tany Egypta sady nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny trano fanandevozana. Nampatsihiviny le mpaminany izay nalefan'Andriamanitra hoe za le Jehovah Andriamanitra no nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany nandevozana, za le izy, ary namonjy anareo aho izy tamin'ny tanany Egyptiana sy ny tanan'izay rehetra nampahory anareo, dia nandroky ireny teo anoloanareo aho ka nomeko anareo ny taniny. Zany namonjy anareo tamin'izany fotoanandro ary maniraka n'ity anjelin'ny Jehovah ity indray maniraka ny anjela, aniraka ny mpaminany ampilaza anareo fa mbola tsy miova hozy izy. Za ihany no Andriamanitra, aza matahotra an'izay Andriamanitra ny Amoritany, aza matahotra ny Andriamanitra Midianitany, aza matahotra hozy izy. Teto rahafana dia nampahery an'i Gideona le anjelin'i Jehovah. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe teny tamin'i Gideona zany: Jehovah ny momba anao ry lehilahy mahery, Jehovah ny momba anao ry lehilahy mahery. Fa hoy Gideona taminy: indrisy tompoko raha momba anay Jehovah, satria le nisy fahoriana, nisy fahantrana, ka raha momba anay Jehovah, nahoana no hozon'izao rehetra izao izahay? Ary aiza ny fahagagana rehetra nataony izay nolazain'ny razanay taminay hoe tsy nitondra anay niakatra avy tany Egypta va Jehovah? Fa ankehitriny efa nafoy anay mihitsy Jehovah, ka nanolotra anay eo an-tanan'ny Midianita. Tsy nino filazan'ny anjelin'Andriamanitra Gideona hoe lehilahy mahery izy. Aza matahotra fa i Gideona raha avana dia tena hoe za ve lehilahy misy fahantrana ohatr'izao ve eto aminay dia manana an'izany Andriamanitra lehibe zany izahay? Dia nitodika nijery azy Jehovah ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao izao, ka vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midianina. Tsy efa naniraka anao va? Tsy izay fahakelezanao any, tsy izay eritreretinao any no zava-dehibe raha avana, tsy izay momba antsika, tsy izay fahatakarantsika, fa nihiraka sy izay tenenin'Andriamanitra ihany. Mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midianita. Eto i Gideona dia mbola mitondra ny teniny ihany hoe: indrisy tompo, ataoko ahoana no famonjy ny Israely? Mpianakaviko ny malahelo indrindra eo amin'ny Manase, ary izao no kely indrindra amin'ny ankonany raiko. Mbola nikonfirmen'i Jehovah ihany eo amin'ny 5:20 hoe omba anao tokoa aho, ka amely ny Midiana toy ny famely olona iray monjy ianao. Tsy an'i Gideona raha afana niady, tsy an'i Gideova ny solution, fa Andriamanitra mihitsy ny niditra an-tsehatra. Indro ahozy izy momba anao tokoa, hiaraka aminao aty, asehoko aminao indray hoe ahoana ny namoako ny zanak'Israely tany amin'ny tany fanandevozana dia tany Egypta izay. Zay no nahatonga ny Gideona ny teny io teo amin'ny 7:20 io hoe: masina ianao, raha mahita fity eto masonao dia anehoy famantarana fa ianao no miteny amiko. Misy tsy finoana tao anatin'ny Gideona raha avana, nanjaka loatra le tahotra,
nanjaka loatra le tahotra tsy nempita taminy le fandresena izay ny batain'ny zanak'Israely teo anatrehan'ny Egyptianina. Kanefa le famantarana dia naseho an'Andriamanitra azy mihitsy rehefa nanatitra ny fanatitra Gideona dia niaiky amin'izay izy avy eo satria le anjelin'i Jehova ozy izy naniraka anazy hoe raisy ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira ka apetrao eo ambonin'ity haram-bato ity ary ahidiny ny rokena dia nataony izany. Nankatoza ny tenen'le anjelin'i Jehova i Gideona. Rehefa tao anatin'izay fankatoavana izay dia nanehoan'le anjelin'i Jehova izy hoe tena izy marina ny anjelin'i Jehova, tena avy amin'i Jehova marina ty iraka ity. Ary nino amin'izay i Gideona ravana fa hoy Jehova taminy, fiadana naneho anao aza matahotra, tsy ho faty ianao tsy akory na dia misy ary ny fahantrana na dia ravany Midianita ary ny voa rehetra aza matahotra fa tsy ho faty ianao tsy akory, tsy ho faty ianao. Ary tao anatin'izany ravana misy rehefa nahity Gideona hoe tena avy amin'Andriamanitra marina le anjelin'i Jehova, nampahitan'le famantarana tao anatin'ny famantarana izay nataony Gideona ihany koa le hoe nisy volon'ondry napetrany teo ivelany dia niteny izy hoe ataovy ity fotsiny lena rehefa rapitso maraina amin'ny ando izay misy amin'ny alina dia anaikanao ianao ny Jehova. Ataovy hitako ny famantarana dia nataon'Andriamanitra izany. Rehefa tao anatin'izany mbola hoe tena mila toko be loatra izany i Gideona. Avy eo indray izy niteny hoe ataovy maina indray ity dia ataovy ny tany indray ny lena dia mbola nataon'Andriamanitra izany. Rehefa tao anatin'izany dia niaiky amin'izay Gideona hoe tena Andriamanitra ity. Niaiky izy, inona no fankasitrahana izay nataony voalohany tao anatin'izay hoe tena niaiky izy. Nanorina alitara izy ravana, nanorina alitara izy entiny hisotra an'Andriamanitra. Ary tao anatin'izay hoe namorina alitara izany dia mbola nomen'Andriamanitra toromarika izy, nomena toromarika tamin'ny zavatra rehetra nataony mba hampandresen'ny zanak'Israely marina fa tsy napetra ny irery Gideona. Manorena ozy izy alitara eto an-tampon'ity fiarovana ity ho eo amin'ny Jehova Andriamanitra ao, ka amboary tsara izy ary alao ilay omby lahy faharoa ka atero ho fanatitra dorana amin'ny hazon'ny Asera izay ho kapainao. Esory aloha ny samposampy rehetra, esory ny sampy mibala, esory ny Asera, esory izay karazana tsy an'Andriamanitra fa manaova mihitsy alitara vaovao. Tao anatin'izany dia nataony Gideona tsara mihitsy le izy fa mbola nisy tahotra tao anatiny ravana, ary tamin'ny andro alina izy nanao an'izay hetsika rehetrarehetra izay hoe anangana alitara ho an'i Jehova ary nanala ny sampy rehetra kosa. Io ravana tsy hoe nisy ny fahantrana, tena nisy ny famaizana nataon'i Jehova, fa rehefa miverina nanapa-kevitra na hatsiaro an'i Jehova Andriamanitra indray Gideona dia miverina taminy. Verena amiko dia hiverina aminareo aho ozy izy ny tenin'Andriamanitra izay. Niverina ny anjo vonjy ny zanak'Israely dia io marina tokoa fa tonga Andriamanitra hamonjy anazy. Mihay novavaka indray Andriamanitra ravana. Nahita fahitam-pitia Gideona, nahita fitia teo anatrehan'Andriamanitra Gideona. Rehefa mifona sy mibebaka amin'Andriamanitra izany dia misy ilay fahitam-pitia, na inona endrika fahotana efa vita ravana
fa ny fifonana ny fibebahany eo anatrehan'Andriamanitra indray mampiverina n'Andriamanitra eo amintsika tsiraray avy, mampiverina, lasa mitodika indray Andriamanitra, lasa mpihaino vavaka indray Andriamanitra, ary tao anatin'izay tena tsara be mihitsy ny hoe nankatoa nanaraka izay lazain'Andriamanitra indray Gideona, na dia tao ary ny tsy finoana. Rehefa nankatoa Gideona dia nandresy ny Midiana ny Gideona ozy izy, izay tantarainy eo amin'ny 430 eo ravana. Tantarainy ary no tsindriny ny fanahin'i Jehova Gideona dia nitsoka anjomary izy ka nivorona naraka azy ny Abiezrita. Nanaraka azy daholo ny olona rehetrarehetra, lasa nankatohany Gideona, satria Gideona le misy ny fanahany Jehova, misy fanahany Jehova Gideona, dia lasa nisy fahitam-pitia hitany lasa mihaino feo an'ny olona, izay mihevitra ny tenany ho kely, ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra, raha ny tanako no hamonjenao ny Israely araka izay efa nolazainao, indro apetraka eo amin'ny familony ity volon'ondry iray ity, eo izy le tena mbola mangataka ihany, tsy mitsahatra mangataka famantarana ny Gideona ravana, nefa efa anjelin'Andriamanitra hita maso zao no nilaza taminy fa ny zava-dehibe izay raisitsika dia tena napahita fitia any Gideona marin'Andriamanitra, napahita fitia araka an'izay tenin'Andriamanitra niraisitsika tery ambony hoe masina ianao raha mahita fitia eto masonao ary aho, dia any ho famantarana fa ianao no miteny amiko. Porofon'Andriamanitra fa tena izy marina le milaza ny Gideona hoe aza matahotra fa tahaka ny andresenao olona anankiray na andresenao an'ireo Midianita ireo, izay tena hoe maro tokoa fa nanehoan'Andriamanitra amin'ny voninahiny, nampahitan'Andriamanitra fitia teo anatrehany i Gideona. Amarana antsika ny toritenitsika dia ao amin'ny ohabolana 120 ravana 9:20 tantaran'ny Gideona izy tantaran'ny Gideona iny dia milaza hoe rehefa nangataka niverina tamin'ny Jehova indray i Gideona dia nihaino anazy izy. Eto amin'ity 7:20 ity amin'ny ohabolana 120 kosa dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra, izay manetsy tadiny amin'ny fitaraina amin'ny malahelo dia mba hitaraina kosa izy fa tsy hoenona veriko kely, izay manetsy tadiny amin'ny fitaraina amin'ny malahelo ozy izy dia mba hitaraina kosa izy fa tsy hoenona. Ny toetrantsika zany, ny toetrantsika ravana dia mahatonga antsika an'le hoe mahita fitiana tsika. Eo amin'ny 9:10 amin'ity ohabolana 120 ity dia misy hoe ny fanahy ny ratsy fanahy maniry ny ratsy, ka na dia ny havany azy dia tsy mahita fitia eo masony. Ny ratsy fanahy zany dia tena hoe tsy ahitana rirana, tsy mahita fitiana dia ny havany ary. Ny faharatsiana rehetra koa dia tsy mampahita fitia na eo anatrehan'Andriamanitra ary. Fa inona ozy izy? Izay fatra-panaraka, fahamarinana sy famindrapo dia azo fiainana sy fahamarinana ary voninahitra. Tsinjoantsika ny mason'i Jehova rehefa fatra-panaraka amin'izay tenenintsika dia fahamarinana sy famindrapo izay nolazainy. Ndao anao ny fahamarinana, andao anao marina dia ahita fitiantsika izay endrika ratsy rehetra ozy dia tsy ahitantsika fitia eo anatrehan'Andriamanitra. Fiverenantsika amin'Andriamanitra ihany koa, fitarainantsika amin'Andriamanitra ihany koa, na dia nanao fahotana ary dia ahitantsika fitia amin'Andriamanitra. Aoka hiambintsika ny vavantsika, ndaontsika hiaro ny fanahintsika mihitsiny
mba tsy ho azo mpahoriana raha avana, mba tsy ho kapoka tahaka ny nanjony zanak'Israely tery am-boalohany. Nanao fahotana ozy izy, nandeha tamin'ny tsy fahamarinana. Zany natonga ny zanak'Israely nisy fahoriana lalina sy fijaliana teo amin'ny fiainana. Fa rehefa Jesosy kosa no antsointsika dia maneho ny voninahiny izy, mampahita fitiantsika izy, mampahita fitiantsika izy. Ndao hiverina amin'ny Jehovah ary hisitraka amin'izay endrika fahitam-pitia rehetra izay omaniny atsikitsika. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany mino hafa niresaka taminao ny Tompo, nananatra antsika indray ny Tompo hoe verena aminy, manaova ny marina, mandehana amin'ny fahamarinana, fa ny tsy fankatoavana dia mahatonga an'Andriamanitra manafay, tsy mampahita fitia. Fa rehefa miverina aminy dia tsinjo antsika indray ny masony. Aleloia. Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'ny teninao, fantatray fa Andriamanitra be hindrafo ianao. Ninona Jesosy mety tsy fankatoavana na ratsy vitanay dia mifono eto anatrehanao izay, aok'izay Jesosy amintsy ny dianay indray tario izay fanay masonao, ianao nampianatra anay. Aza velanao andeha ho any amin'ny ratsany décision anay na ny fanapahan-kevitray, fa tena hoe ho any amin'ny tsara foana fahamarinana sy ny fahamasinana. Mba hita fitia eo anatrehanao izay, hifonanay aminao ny tsy finoana, hifonanay aminao ny fahatahorana indraindray, hifonanay aminao Jesosy izay toe mpanatsiaraka anao Andriamanitra. Mento lavitra izay Jesosy, ianao mampahita fitianay. Atsanganay ny altara Jesosy, atsanganay ny altara ilay afaka hifandraisantsika marina tokoa. Misaotra anao izay tamin'ny fampianaranao. Mento lavitra izahay amin'ity taona 2024 ity, avaozo ny mombanay rehetra, tena hoe hoalanay izay rehetra tsy tianao marina tokoa, izay endrika faharatsiana rehetra marina tokoa dia tsy ho sambinina amin'ny fiainanay. Dia ray ny mandrakizay ny anaranao, mankasitraka Dada malalo amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia, amen. Tahiny Tompo daholo dia mandehana amin'izao herinao izao, ahita fitia eo anatrehan'Andriamanitra tokoa ny isika rehefa miala manapa-kevitra, miala amin'ny ratsy izay mety nataontsika, fa ny masina ny ampatsiahanao hoe inona ilay mety endrika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, inona ilay ratsy ao. Fa ny teniny ny fanekeny, ny tiany amintsika dia tena hoe ho taona ny voninahitra ty taona ity, dia atombokontsika sahady amin'ity janvier ity. Tahiny Tompo daholo.